Mbola ampitsikina sy ankafaliana tanteraka indray no androsoko tokantraninao amin'izao takariva izao tompoko lahy sy tompoko vavy manatitra ny arahaba ary manasanao moa anaraka ny vaovao antsika atry amin'ny farany reto avy ny vaovao isan'ny songadina indray amin'izao alina izao. Namaly ny troekan'ny SADC ny avy amin'ny Ankola Firavalomana androany manoloana ny fanambarana izay nataony ity voalohany moa ny amin'ny tokony istany kandidat telo isan'izany Ramatoa Lalao Ravalomanana. Ny tako kosa ny anoloana ireo mpikambana ao amin'ny CES ny vondrony fiarahamonim-pirenena OSC. Zazalahy iray 17 taona no masisitradrano vokatry ny lojam-pifamoivoizana izay nitranga tetsy amin'ny Maremasay. Ao anatiny lafiny ara-politika ary moa no anokafantsika ny fampalam-baovao tsy faly ary nilaza fa ho diso fanantenana tamin'ny filatsan'ny kandidat sasany hifaninana amin'ny fifidianana ny troekan'ny SADC ary miantso ny tokony istany ny kandidat telo amin'ny fifidianana firenena ny troekan'ny SADC. Andinindinizay ary. Miantso any Andry Rajoelina, Lalao Ravalomanana ary Didier Ratsiraka hisitaka tsy handray anjara amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny troikan'ny SADC izay misahana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana eo anivon'ny SADC. Nivoaka indrindra io fanapa-kevitra io nandritra ny fivoriana izay notanterahany Malta ny kapitaonina Afrika Atsimo. Araka ny fanambarana ofisialy izay navokany fa noho ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana eto Madagasikara no antony nanaovana ny fangatahana. Na aneo ny tsy fahafaliany sy ny fahatsoam-panantenany tamin'ny filatsahan'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina sy Ramatoa Ravalomanana ihany koa izy ireo. Tsy nahafaly izy ireo ny fiverenan-dalina izay nataon'ny filohan'ny tetezamita izay efa nanapa-kevitra ny tsy handray anjara amin'ny fifidianana. Fanapa-kevitra tsy ara-pahamalinana kosa no nandraisan'ny troikan'ny SADC ny fanapa-kevitra nataon'ny Ankola Firavalomana. Nosoritany fanambarana izay navoaka fa tena nijery akaiky ny fanapa-kevitra izay navoaka ny fitsarana manokana amin'ny sahana ny fifidianana ny troikan'ny SADC ary mahita ity vondrona ity fa nisy ny tsy fanazana ny lampandrena malagasy sy ny lalana amin'ny feny fifidianana tao anatin'ny fandraisan'ny CES fanapa-kevitra. Marihana fa ny filoha tanzaniana no sady filohan'ny troikan'ny SADC Andriamatoa Jakaya Amricho Kikwete no nitarika ny fivoriana omaly nandiniana ny raha Madagasikara tany kapitaonina ity. Anisan'ny nandray anjara tamin'izany ihany koa ny filoha afrikana tatsimo Jacob Zuma, ny filohan'ny Namibia Hifikepunye Lucas Pohamba ary ny filohan'ny Mozambika no sady filohan'ny SADC Andriamatoa Armando Emilio Guebuza.